eo tongotrao. Faly miarabanao nahatratra izao sabata masina izao. Tonga eo amin'ny fotoana izay anarantsika ny tenin'Andriamanitra sika hiantoraka eo an-tongotry Jesosy. Koa manasanao aharitra hatramin'ny farany. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra dia arakatsika hivavaka. Jesosy eo mankasitraka anao izay nomenao izao sabata masina izao, voninahitra ho anao irery ihany. Ankehitriny dia angatahanay ny fanenao masina, hialoha lalana ny teninao aty anatinay, ary hampangina amin'ny feo rehetra izay tsy avy aminao ianao. Noho ny amin'ny anaranao no anirinay izany vavaka izany. Amen.
William sy Nora Anderson ny tena mpamaky voalohany asa tany amin'ny zonany Afrika Atsimo tsara. Izy ireo no nanokatra ny lalana ho an'ny fivelaran'ny asa tany amin'ny faritra atsimo manontolon'ny kontinanta. Taorian'ny asa lehibe tanteran'izy ireo manerana ireo firenena maro dia maty noho ny aretina nahazo ny aferony tany Afrika Atsimo i Nora. Taona maro taty aoriana dia nanambady an'i Marie Elisabeth Perrin i William. Ny asa tany Angola izy mivady ny taona 470 ka hatramin'ny 370. Nampiasa ny traikefa sy ny toerana nisy azy amina mahatompona andraikitra tao amin'ny fivondronam-bian'ny Angola William mba hampandrosoana ny asa fitoriana nandritra izay 7 taona izay. Nitady toerana vaovao izy mivady hananganana fototrafitra fitoriana. Betsaka ny asa ary tsy ho vitan'izy ireo samy irery, koa dia nisy misionera hafa tonga mba hanampy azy ireo. Nisy ny toerana vaovao naorina tany amin'ny faritra atsinanan'ny firenena tany Lucus sy Luz. Toeram-pitsaboana sy fanabeazana. Noho nampiasan'izy ireo ny fomba fiasan'ny Kristy dia maro ny olona nanantona dia ahafantatra ny hafatra adventista. Ankehitriny Angola dia manana membre adventista atsasaka tapitrisy eo ary ato tanisa dia membre iray amin'ny olona 710 no adventista. Iray amin'ireo olona ireo Joël. Nandritra ny fiainany dia nandala ny fampianarana antokom-pivavahana maro i Joël. Nanana fanontaniana betsaka izy kanefa dia tsy resy lahatra tamin'ny fampianaran'izy ireo mihitsy, na izany aza dia niditra tamin'ny antokom-pivavahana iray izy. Nahana olana tamin'ny fiarako vera ny tafo kanefa nanana namana Sakati, ny olona tao amin'ny fiangonana adventista izy. Nanatona azy dia hoe taminy hoe mba hitadiava olona mety ahita tafo ho an'ny fiarako. Nataony izany. Nasain'ny namany niaraka tamin'ny Joël ny sabata manaraka. Taorian'ny fianarana lesona sy ny toriteny dia nahazo boky izy. Boky izay namaly ireo fanontaniana maro mikasika an'Andriamanitra. Ery mifanarina ilay boky. Novakiko dia averiko vakiana foana. Avy eo moa izy napindrana boky hafa ihany koa. Novakiko tena voavakiko avokoa. Tena hoe laniko daholo ary nanomboka nosaraiko tamin'ny olona hafa ihany koa izany. Taorian'ny famakian'ny boky rehetra nomena azy dia nanapa-kevitra naraka ny fotom-pampianarana adventista Joël ary ny zara izay rehetra ny anarany tany amin'ny fiangonana nisy azy nanaiky ny hafatra nozarainy ny olona rehetra tao. Ankehitriny dia mbola mitandrina sabata izy ary mbola manao mianatra ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny fomba maro ny paritany hafatra adventista ny Angola ary betsaka ny zavatra ilaina any. Amin'izao fiafarany 3 volana izao dia misy ampahany mifanaritra sabata 17 hanohanana tetikasa vaovao 4 aty amin'ity firenena ity. Manomboka amin'ny fananganana fiangonana sekoly ambaratonga fototra amina toerana iray izany hatramin'ny fananganana ivitoerana fanohanana ireo iarana herisetra ny tokantrano amina toerana hafa. Hanampy amin'izay mila izany rehetra izany fanatitra ao ary misaotra ny amin'ny fanohanana ireo tetikasa ireo mba ho maro hatrany ny olona fantatra an'i Jesosy any Angola. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungu chao izai piana chao kuambitene nare Jesu malalo izai yanuchalana Nyadamina itwecha bechaka wampunaya kuambitene nare Jesu malalo izahai yanuchalana kahirote nyadamina itwecha bechaka wampunaya Irate nyadamina itwecha bechaka wampunaya. 1
manahoana ny zaza-minono dia salama tsara ve ny zaza-boto, manahoana ny ankizy rehetra mpanaraka ny fandaharana. Faly izay miarahaba-nareo dia amin'izao sabato izao isaotra n'Andriamanitra alohan'ny hamerenantsika ny lesona sy ny tantara dia akambanary ny tanana, ahondrika ny loha dia akipoko ny maso. Andriamanitra misaotra no fitahinany menao nandritra ny enemana dia omenao anay sabata mba hitsaharana miaraka aminao. Miofanahy masina izay mba ho zaza endry makatoa mihaino tsara ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vorona tonga hamonjy ny lohateny tantara na ny lesona ny anarantsika nandritra ny herinandro. Nianatra tsara daholo ve? Eny ary, ahoana moa ny afatry Jesosy amintsika? Ao amin'ny Filipiana 4:7-7. Andao ary sika hiaraka merina avy hatrany fa mino fa mahay daholo nareo. Manisa 3 ary. 1, 2, 3. Fa Andriamanitro ahatanteraka izay tokony ho anareo. Bravo! Mahay daholo. Dia mipetraka tsara fa anaraka ny tantara indray tsika izao. Parakizy dia mpanjaka ny vahoaka voatindrin'Andriamanitra dia nanompo sampy ireo vahoaka ireo nijery ny ahaba niondrika nivavaka tamin'ny sampy Andriamanitra. Dia izao ny vavaka nataony hoe andefa sorana be zahay ry balo, omeo orana zahay mba ampitombo ny volonay any an-tsaha ary azahoanay sakafo maro be mba hohaninay. Nivavaka isan'andro tamin'ny sampy bala mpanjaka. Iaba mpanjaka dia nanorina tempolo ho an'ny sampy bala mihitsy izy mba ahafahan'ny olona rehetra manompo azy sady hanao an'izany sampy izany. Dia maro ny olona ny lasa nanompo sampy. Mba nisy olona hafa tsy nanompo amin'ny bala ve? Nisy ny olona sasany tian'i Jesosy. Nisy olona azon'Andriamanitra nampiasaina mba ilaza amin'ny vahoaka fa voatokana ane izy ireo dia tokony hiverina hanompo an'Andriamanitra. Eny tokoa rakizy tena nisy Eli no anarany. Ary dia niteny tamin'ny Eli Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra hafatra lehibe ho an'ny aba mpanjaka Eli. Mandeha hanafaingana makany amin'ny lapan'ny mpanjaka ianao ry Eli. Niteny tamin'ny feo mahery hoe Andriamanitra izay Andriamanitry n'Israely dia nilaza fa tsy hisy orana hilatsaka mandritra ny taona vitsivitsy raha tsy izy no niteny hoe misy izany. Tsy afaka mandatsaka orana ho an'ny bala sampinao. Ny lohan'ny eritreretan'ny aba mpanjaka izay zavatra holazainy rehefa nandreta izany teny izany izy dia nivoaka haingana ny alan'ny lapy Eli. Aiza no alehany ankehitriny? Andeha ho aiza Eli? Hoy izy nieritreritra dia tena tezitra mafy amiko ny mpanjaka ary dia niteny tamin'ny Eli indray Andriamanitra nanao hoe mandeha any atsinanana ary miafena any amin'ny renirano Kerita. Fantatr'Andriamanitra fa mety hamono an'ny Eli aba mpanjaka dia misotro rano velona avy amin'ny renirano Kerita ianao. Ary nohitizan'Andriamanitra ny teniny, izaho andefa goaika hitondra sakafo ho anao. Na andeha nandositra haingana tany amin'ny renirano Kerita Eli. Nipetraka teo amin'ny tany izy ary nieritreritra ny zavatra hitranga rehetra. Rehefa nidify tany ambadiky ny tendrombohitra ny masoandro dia nahare feom-borona ny kora raika manao hoe goak, goak, goak. Izay no noen'ny Eli. Vorona lehibe maro nidina avy teo amin'ny lanitra dia indreny fa nisy sakafo nentin'ireo vorona ireo teo napetrany teo ambonin'ilay vato akaikin'ny Eli. Avy eo
dia lasa aingan'izy ireo nanidiny. Nojereny Eli ilay vorona ny difiny nanalavitra azy. Mahagaga hoy izy tany an'eritreriny tany. Rehefa miteny amiko Andriamanitra fa andefa goaika hitondra sakafo ho aho, dia tena nataony tokoa izany. Niondrika ny lohan'i Eli ary nisaotra an'Andriamanitra. Avy eo dia nindrandra nijery ny lanitra teny amin'izay lalana nizoran'ilay goaika izy, manatanteraka hatramin'ny teny fikasana izay nomeny Andriamanitra. Kokoa daholo ianareo rakizy namako, tonga indray ty ny sabata izay ahafahantsika miaraka mamekina ny lohahevitra eto. Ny lohahevitra fahadimy ary no andeha rahantsika mamekina izay manao hoe indroa voatay. Indroa voatay. Ny andalan-teny izay nianarantsika natao fitadidina nandritry ny herinandro dia amin'ny Efesianina 4:9-20 manao hoe izay mahay mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra izay angatahantsika sy heverintsika azy. Andinga eo heverintsika izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra izay angatahantsika sy heverintsika azy. Efesianina 4:9-20. Inona indray re no tiany Jesosy ho ampitaina amintsika amin'izany lohahevitra mahafinaritra izany manompo an'Andriamanitra tokoa tsika rakizy rehefa mino sy mahatoky azy eo amin'ny fiainantsika, ary mino sy mahatoky fa manome izay zavatra ilayntsika mihoatra izay eritreretintsika tokoa nge Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Koa dia andeha ary hatoky azy itsika amin'izany hiantoraka tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Dia manasa anao indray ary aho andao anaraka ny tantara. Alay fisary an-tsaina ny fanomezana tsara indrindra izay mety hatolotra anao. Hevery ny hafaliana eo am-panokafana fanomezana iray ary hitanao fa ilay zavatra efa nirianao hatr'izay ny tao. Ahoana indray moa raha roa amin'ilay zavatra efa nandrasanao mihitsy no azonao? Mahafaly an'Andriamanitra tokoa rakizy ny manolotra fanomezana ho antsika. Matetika izy no manome mihoatra noho izay angatahantsika na heverintsika. Andao angeo rahantsika tantaran'ilay vehivavy iray izay niombon-kevitra ny amin'izany. Nisy vehivavy iray tao an-tanànan'i Sonema. Nanome sakafo matetika ho an'ny mpaminany Elisa rehefa nandalo Sonema izy. Niresaka ny amin'ny fitsidihana izay fanaon'ilay mpaminany izy mivady indray andro. Mieritreritra ozy izy fa tokony hanana toerana hiantranoana eto amintsika Elisa. Hoy raha vehivavy, sa ahoana ny hevitrao? Noho izany dia nanapa-kevitra hanitatra ny tranony izy mivady. Rihana ambony no natao. Aoka izany Elisa satria nanana toerana hiantranoana. Tianao zavatra ho an'io fianakavian'io izy ary nasainy nangataka izay nirian-draha vehivavy. Tsy mila na inona ho raha vehivavy. Tsaroany mpanompo Elisa nefa fa tsy nananjanaka raha vehivavy. Rehefa reny Elisa izany dia nahita hevitra izy. Fantatra Elisa fa tia manolotra fanomezan'Andriamanitra. Noho izany dia niantso an-draha vehivavy izy. Afaka herintaona hoy Elisa dia anome zaza hotrotroina eo an-trandronao Andriamanitra. Niverina tao an-tranon'ilay vehivavy tao Sonema Elisa, herintaona taty aoriana. Nitsikitsiky teo am-baravarana ny namany ary teny antrotroin-draha vehivavy ilay zazalahy kely. Lasa tovolahy lehibe ilay zazalahy kely. Nanampiny ray ny tanetsay izy indray andro. Narary tapoka teo ny lohany anefa. Niantso mpanompony ray nitondra azy ody. Nanao izay azony nataony reniny kanefa nianarary ihany izy. Nitsahatra tsy niaina intsony izy ary dia maty. Ny fanomezan'Andriamanitra ho an'ilay vehivavy Sonemita izay fanomezana tsara indrindra tsy hainy no heverina no indro niala taminy. Niazakazaka nitady an'i Elisa raha vehivavy. Tsy nangataka na inona aho hoy izy ny zara niala heliny tamin'i Elisa. Nomen'Andriamanitra zanakalahy anefa aho
ary maty izy ankehitriny. Niazakazaka faingana nakany an-trano ravehivavy ilay mpaminaniny. Rehefa avy mivavaka izy dia natsotra ny teo ambonin'ny fandriana razazalahy. Nanakona ny tanany razazalahy ny tanany. Indroa izy no nandrakotra ny vatan'ilay zaza tamin'ny alalan'ny vatany. Rehefa niala avy teo izy tamin'ny fandroany dia nihevina ilay zaza. Nihevina impito ilay zaza ary teo amin'ny fanimpitony no nanokafany masony sady taitra ny velona. Natsoiny Elisa ren'ilay zaza. Rehefa nahita ny zanany izy dia nandohalika avy hatrany ny saotran'Andriamanitra. Nahazo iray tamin'ireo fanomezana lehibe indrindra eo amin'ny fiainana indroa izy. Azo antoka fa mitaha azy Andriamanitra. Tena tsara rak'izy Andriamanitra. Nanome azy mihoatra noho izay nangatahany na no heveriny. Ary Andriamanitra anome anao fitahiana lehibe avo roeny noho izay heverinao koa. Miaraba ny tanora zandry indray. Hiaraka mitina indray amerina kely ny zavatra izay nianarantsika nandritry ny herinandro indray isika. Lesona fahadimy ilay izy dia mino fa tadidiny tsy anjery sy ny lohateny andao hiaraka ary. Lesona fahadimy ilay tiany dada indrindra. Tsy anjery. Manaja ny olona rehetra, tiava ny rahalahy, matahoran'Andriamanitra, manaja ny mpanjaka. Petera voalohany toko faharoa andininy 7:10. Izay ilay izy. Ny lesona nianarantsika nandritry ny herinandro dia tantarana ankohonana anankiray izay nisy fifandraisana tsy nety tao dia nisy fiantraikany lehibe tao amin'ny tokantrano. Mino fa efa haitsika tsara tantaran'ny Josefa sy ireo ankohonany izany, Jakoba sy ny zanany. Hitantsika nandritry ny herinandro fa niangatra ny dadany, tiany loatra i Josefa ary nitiaviny bebe kokoa noho ireo zanany hafa. Dia nanaovany fanomezana tsara kokoa, lafo vidy kokoa, lafo vidy loatra mihitsy ary raha mitamin'izay tokony natao ho an'ireo rahalahiny. Efa tsapany Jakoba izany, kanefa toa tsy ndraiky izy fa notohizany ihany ny fitiavana manokana ny Josefa. Na tonga fialonana izany, na tonga fahasorenana teo amin'ireto piraita-po amin'ny Josefa izany. Tsy vitan'izany fa mbola nisy nofy ihany izay nofisin'ny Josefa izany, dia tao anatin'izay nofy izay no nahitany an'ireto ankohonany ny ankohaka teo anatrehany. Raha ohatra ka hoe izay no hanambarana n'ilay nofy satria ny salohim-barin'ny Josefa dia ny ankohofany ny salohim-barin'ireo rahalahiny. Ary tamin'ilay faharoa dia ny volana sy ny kintana sy ireo rahalahy 112 dia nikohaka teo anatrehany. Vao mainka nahasorena an'ireto piraita-po amin'ny Josefa izany satria nieritreritra izy fa haka ny fizokiana ve izany Josefa? Sa te ho lehibe anay ve izany izy? Tsy tiany reto rahalahy reto ny tantaran'i Josefa n'izany nofy izany. Vao mainka ny tombo ny antsana na nelanelana an'ireto fianakaviana na ankohonana ireto. Hitantsika ao amin'ny Baiboly izany tantara izany. Nazavain'ny Baiboly antsika no tantarainy satria nahoana? Zavatra mety hisy ao an-tokantrano ao izany, zavatra mety hisy any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny mpiara-mianatra. Tsy tsara tokoa ny mitondra ny hafa mihoatra noho ny hafa. Ny mitondra mitongilana an'ireo namantsika ry tanora namako hoe ianona tiako kokoa na hoe ianona ve manamanana na tsaratsara kokoa dia izy no tiako kokoa, izy no anaovako zavatra tsara kokoa. Fa ny hafa ahilikilika ny zavatra toy izany dia manimba ny fifandraisana. Tsy tsara izany. Ary lazain'ny tenin'Andriamanitra fa ny olona tsirairay avy dia novidian'Andriamanitra na ny loran'ny ainy. Mitovy no hitondran'Andriamanitra ny olona tsirairay avy dia sitrany indrindra raha mitovy tahaka izany ihany koa ny hitondrantsika ny hafa mba tsy hampisy olana eo amin'ny fifandraisana. Nomena antsika izany mba handraisantsika lesona sy ahaizantsika mitondra tena tsara eo anatrehan'ny hafa, mba ahaizantsika mifeny fihetseham-po ihany koa sa tsy izany?
izay indrindra ny lesona ny anarantsika zany dia nanampy antsika ahafantatra fa tokony hitovy ny fitondrana ny olona rehetra. Nanampy antsika ihany koa mba haniry havana sy hanaja ny hafa, ary manampy antsika mba hangataka amin'Andriamanitra, mba hanampy antsika hitondra ny hafa araka ny tokony ho izy, tahaka n'izay nitondran'Andriamanitra ny tsirairay avy amintsika. Mino fa nanapa-kevitra ho amin'ny tsara isika, avelantsika izay tsy nety rehetra teo aloha tamin'ny fitondrantsika ny hafa. Azadino ary fa niafatra nampitaina tamintsika nandritra ny herinandro dia hoe amikalemem-panahy sy ny fanajana no hitondrantsika ny tsirairay avy amin'ny ankohonan'Andriamanitra sy ireo mifanerasera amintsika. Izay indray ary ny amin'ny lesona iny dia mirary soa antsika amin'ny manaraka indray. Amin'ny fifaliana no iarabanan'ny tanora manotoanto rehetra, iarabanan'ny ray aman-dreny, ny zoky sy ny zandry rehetra ihany koa. Nahatratra izao fotoana izao izay hamerenantsika ny lesona fahadimy izay nianarantsika nandritra ny herinandro iny. Ny lohateny lesona fahadimy izay nianarantsika dia hoe mitaratra ny endrik'Andriamanitra. Ary ny tsenjery dia eo amin'ny Korintiana faharoa toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo. Dia rahantsika mamerina izany. Fa isika rehetra kosa mitavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana azo izany endrika izany avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Rehefa hoe mitaratra ny endrik'Andriamanitra izay toy n'izay nianarantsika tamin'ny herinandro no hitantsika ihany koa tamin'ity herinandro ity. Rehefa hoe mitaratra dia toy ny hoe mijery amin'ny fitaratra. Amin'ny ankapobeny dia tsy marina 100% ny asehon'ny fitaratra, kanefa kosa dia fantatrao fa ianao io. Dia toy izany ihany koa ny amin'ny fiainantsika na dia tsy maneho an'Andriamanitra, maneho ny endrik'Andriamanitra 100% asika, dia tokony ho hitan'ny hafa kosa fa misy endrik'Andriamanitra eo amintsika. Nahitsika tao amin'ny tantara tao ny tantaran'i Miguel sy Edy. Edy dia tovolahy anankiray izay nanana olana izy. Ary tamin'ity fotoana ity dia nangorona ny boky sy ny fitaovam-pianarany rehetra izy dia nitondra n'izany mba ho ampirimina. Dia rehefa nandeha teny an-dalana izy nefa dia nivembena teo izy ary nianjera daholo ireo boky izay nentiny. Tamin'izay fotoana izay indrindra no nirava avy nianatra Miguel ary nahita azy dia nanampy azy nangorona ny boky ary niresadresaka taminy dia lasa mpinamana i Miguel sy Edy tamin'izay fotoana izay. Dia niara-nianatra izy ireo taty aoriana, niaraka mandrakariva teo amin'ny fiarahamonina izay nisy azy ary hatramin'ny ambaratonga ambony dia mbola mpinamana hatrany i Miguel sy Edy. Tamin'ny fotoana izay namaranana ny fianaran'izy ireo dia nanao lahateny anankiray Edy satria izy moa no nanana noty tsara indrindra tao amin'ilay sekoly izay nisy azy, dia anjarany izany no nanao karazana kabary kely tamin'izay fotoana izay. Dia niteny izy fa tao anatin'ny famoizam-po tanteraka izy satria toa tsy nisy tia azy ny olona, tsy nisy ny rara azy ny manodidina rehetra. Tamin'izay indrindra izy no nanapa-kevitra ny hamono tena ary nangorona ny fitaovam-pianarany sy ny boky rehetra izay nananiny mba ho ampirimina izany. Tamin'izay anefa no nahitany an'ity namany anankiray ity dia tsy izy izany fa i Miguel ary nanampy azy hitraka indray eo amin'ny fiainana ka nahatonga azy ho tonga amin'izao toerana izao. Nanontany teny Miguel tamin'izay fotoana izay hoe tena Andriamanitra tokoa no nanampy azy tao anatin'izay vanim-potoana izay ka na ny fotoana na ny toerana na ny toe-tsaina dia sahaza indrindra tamin'iny fotoana iny. Dia toy izany ihany koa Andriamanitra no mametraka eo alohantsika ny toerana sahaza, ny fotoana sahaza mba ahafahantsika maneho ny endrik'Andriamanitra amin'ireo manodidina antsika sy amin'ireo rehetra izay mifampikasoka amintsika. Toy ny volana izay mitaratra ny masoandro no tokony ihany koa hitarafantsika eo amin'Andriamanitra ka hanapariahantsika ny fahazavana amin'ireo rehetra manodidina antsika. Maneho ny toetra n'Andriamanitra ve ianao eo amin'ny fiainanao manontolo? Ahoana ny fomba ahafahanao maneho ny toetra n'Andriamanitra ary amin'ny manodidina anao? Dia efa nianarantsika hoe ilainao no mibanjina ny toetra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny inona ary? Amin'ny alalan'ny fianarana ny teniny, amin'ny alalan'ny fihirana ny hirany, amin'ny alalan'ny fiainona
ny afatra ny soratra masina fiainona ny toriteny ninninona zavatra mifandray amin'Andriamanitra mitoetra an'Andriamanitra dia ilainao ny mianatra sy miaino mandinika n'izany mba hanananao ny toetra ny Kristy dia anehoanao ny toetra ny Kristy amin'ny hafa rehetra toy ny ao anao tokoa moa ny toetra ny Kristy izy ilay feno tsara-panahy amin'ny manodidina rehetra izy ilay tia ireo izay tsy mendrika ny fitiavana akory aza kanefa naneho fitiavana ny renrehetra ireny izy ilay naneho toetra tsara teo amin'izay rehetra mifampikasoka taminy dia izany ihany koa no tiany mba ho toetranao dia ilainao ny mianatra eo an-tongotra Jesosy mandrakariva mba hanananao izany toetran'izany ka raha toa ianao ka tsy mifankazatra aminy dia tsy hanananao mihitsy ny toetrany ka andeha isika hanapa-kevitra manomboka izao andeha isika hanokana fotoana mihitsy isan'andro hianarantsika ny momba ny toetran'Andriamanitra hianarantsika ny teniny hianarantsika ny fiainany manontolo dia hitaratra toy ny volana isika hitaratra amin'ny masoandro dia toy izany ihany koa hitaratra eo amin'ny Kristy isika dia hanaparika ny fahazavan'i Kristy amin'ireo rehetra izay manodidina antsika sy mifandray amintsika izay mety tsy ho fantatsika akory azy. Andriamanitra ny hanampy ny tanora mantoanto tsirairay avy ka hiantso ny fanamasina ny tanora mantoanto rehetra dia ny fanamasina no ampahery sy hampianatra ny tanora mantoanto rehetra mba hananana ny toetran'i Kristy ary hitarafany ny endrik'Andriamanitra eo amin'ny manodidina azy. Dia mirary soa indrindra rehetra. Dia faly indray miaraka amintsika zatovo amin'ity sabata ity ary miaravantsika ihany koa tratran'ny sabata sia tratran'ny sabata isika rehetra andeha ary andinika sy amitina ity lohahevitra anankiray ity indray isika ary isytonantsika lesona ihany koa izay manao hoe fanitretena lehibe fanitretena lehibe eto izany dia tsy hoe fanitretena kely ary izay mantsy matetika mahavatana antsika hoe mba manitretena kely fa eto dia fanitretena lehibe mihitsy no andrasana amiko sy aminao ary fanitretena lehibe mihitsy no anaovantsika fampiarana indray sy fanandramana ao amin'ny Jakoba 5:4 no misy ny andininy fototra manao hoe nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy koa hoy izy Andriamanitra manohatra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manitry tena. Ny mpiavonavina zany dia toerin'Andriamanitra ary isika ao amin'ny taonany zatova dia mizara roa maro amintsika ny tena mpiavonavina indraindray ary tsika tsy miaraba olon-dehibe akory zavatra misy zany fatra miavonavina tsy mahay miaraba olona dia miova zany ianao ny ankilana anankiray indray dia manitry tena maro amintsika koa nefa ny tena manitry tena manaja ray aman-dreny tena manaja olona tena manitry tena zany hoe tsy mirehare tsy mieboebo zany no hoe manitry tena ary efa mijery moa zany tsika mianatra ity lohahevitra ity dia Jesosy mihitsy no fitaratra ny amin'izay fanitretena izay satria tany an-danitra izy no nidina tetỳ tany tany an-danitra izy no nidina tetỳ tany mba hahatonga antsika hiakatra ho any an-danitra. Lohahevitra sy lesona lehibe moa zany mahakasika an'izay fihetsika fanitretena nataon'i Jesosy izay ary teo amin'ireo mpanavao fivavahana dia anisan'ny niavaka tamin'izany koa ry Lotera nanana an'izany fanitretena lehibe zany koa izy ireo navelany ny momba azy fa dia nasehony ny mahakasika an'Andriamanitra amin'ny ankapobeny zany dia izay hoe navelany momba anao zay ny tena fanitretena fa ny olantsika tanora mantsy dia izao rehefa mahakasikasika ny momba antsika ilay izy dia tsisy anaiky zany ao tsisy manaiky tsindrina sy ny sisa fa nga ianao natao anindry na le voambolana izay ary tsy dia tsara loatra fa ny hevitra sy ny afatra apetraka amintsika zany dia izao hoe aoka nana fanitretena lehibe ianao atomboy ao an-trano zany aoka ianao le mba mpanitry tena ao an-tranao ny manitry tena mantsy dia tena fanompoana tokony atao izy io ary Jesosy ny fitaritra ho isika teo ataovy mpanitretena re ny zavatra rehetra ao an-trano misy fotoana indraindray tsika rehefa mavita zavatra kely dia otra mieboebo zany nanao an'io ratsanga vita io
so hafa teo ny tenanay sady tondrotondrony ery le tena zany no antsoina hoe fanamborony tena vaoka ho atao am'mpandritena ny baiboly de milaza zany eto fa manome fahasoavana ho an'ny manitry tena andriamanitra manome fahasoavana inona moa le hoe fahasoavana zany hoe misy zavatra tsy tokony ho azonao misy zavatra tsy tokony homenanao kanefa de homen'andriamanitra anao zany satria anao manitry tena zay le izy aoka nitry tena ianao fa rehefa manitry tena ianao a de ho feno fahasoavana ka ny fahasoavana tonga aminao de zao misy zavatra tsy tokony ho anao misy zavatra tsy neritreretina ho anao fa andriamanitra mihitsy no anolotra an'izany ho antsika zany ny tombony ho an'ny olona manana fanitretena lehibe irariko mba ho ianao zany mba ho ise zany toy izay loha hevitritsika ary ho amin'ity an'iotia mandra-piresaka indray Amini fuku Trauana Namarani Fagagana Ure Trau Iverani Ze Amini fuku Trauana Namarani Fagagana Ufali siuramu amina waulize ovao Nazarani narana triavu ijitao Ufali siuramu amina waulize ovao Nazarani narana triavu ijitao Iranize ovamini fuku Trauana Namarani Fagagana Ure Trau mamerina ny fiarabana ao antsika tsirairay avy indray ao anatin'ny famitinana ny leson'ny tanora zokiny indray isika loha hevitra fahadimy ny anarantsika tamin'ny herinandro iny izay miresaka ny amin'ny hoe fitsaharana ao amin'ny famonjena ny toko fototra dia ny Deutéronomie toko fahadimy andiny 12 ka 15 dia asaiko ianao mba hamerina ilay andiny izay ny fidinao mba ho atao tsenjery ny resakitsika tao anatin'ny lesona izay hitantsika iny fa misy karazany telo misy dingana telo ny azo amaritana natao hoe famonjena voalohany dia ny fanamarinana ny fanamasinana ary ny fanomezam-boninahitra ny fanamarinana dia rehefa mandalo fiovam-po ny olona iray ny mpanota iray mandalo fibebahana ary mijoro anatrehan'Andriamanitra dia rakofa ny rany Kristy dia mijoro anatrehan'Andriamanitra toy ny olona tsy nanota akory izay ilay atao hoe fanamarinana ny fanamasinana kosa indray dia dingana ao aorianan'izay fandehanana isan'andro araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ka tonga olom-baovao ilay mpanota iray izay mibebaka miara-miasa ny fanamarinana sy ny fanamasinana ao amin'ny fanandramany famonjena ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mandrakotra sy mitarika ilay mpanota mandrakariva mba ho tonga olom-baovao hatrany ao amin'Andriamanitra ny vahoaka Israely rehefa nivoaka ny tany Egipta dia toy izao ny voambarany Exodosy 20:2 hoe izany Jehovahandriamanitra reo izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozana ao amin'ny Deutéronomie 5:4 ihany koa dia misy an'izay teny izay Andriamanitra no nanavitra ny zanak'Israely niala avy tao amin'ny tany Egipta mba ho any amin'ilay tany izay nampanantenaina noho nanavotan'Andriamanitra ny Israely ho afaka amin'ny fanandevozana no niandrandrany azy ireo mba hanana karazam-pitondratena anankiray navotan'izy ireo navotan'Andriamanitra ny zanak'Israely izay vao nomeny ny lalàna mba ho tandremana fa
tsy hoe meny aloha ny lalàna dia noho ny fitandremana ny lalàna izay vao navotany tsia. Nandray anjara tamin'ny fanafahana avy tany amin'ny tany Egipta tokoa ny vahoaka Israely satria araka ny baiko izay niraisin'izy ireo dia tsy maintsy notetenana raha ny tolam-baravarana. Nobaikoina ihany koa izy ireo mba hihinana anana mangidy, hihinana mofo tsy misy masirasira, isikina ny valany ary anao ny kapa eny an-tongotra sy ny tena eny an-tanana. Ireny rehetra ireny dia fiara-miasa fandraisana anjara ao anatin'ilay fanafotana izay nataon'Andriamanitra. Andriamanitra no namonjy azy ireo, fa izay nataon'izy ireo kosa no niara-ny asa tamin'ilay asa mendrim-piderana izay nataon'Andriamanitra. Dia ho fahatserovana ny fitsaharana izay noraisin'izy ireo sy ny fanavotana izay noraisin'izy ireo tamin'ny nanafahana azy ireo tany Egipta dia nomen'Andriamanitra ho azy ireo ny sabata mba ho fitsaharana ho azy ireo. Herira ihany ny asa tao amin'ny famoronana sy ny fanavotana. Ary ny fitandremana ny sabata no mamatotra ireo toe-javatra anankiroa ireo ao amin'ny feon'ny fieritreretantsika. Tsy afaka namonjy antsika Kristy raha tsy namorona antsika. Dia araka izany ny andro iray atserovana ny asa famoronana nataony dia manamafy ny fitokisantsika amin'ilay fanavotana izay ataony ho antsika ihany koa. Ao amin'ny Filipiana 4:2-12 dia misy an'ilay teny hoe miasa mitahotra sy ny ovitra mba hatateraka ny famonjena anareo. Dia misy ihany koa ilay hoe Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatateraka ny sitrapony. Araka ny fiheverantsika azy dia toa zavatra mifanohitra kanefa zavatra iray ihany izany. Andriamanitra tokoa no manome fanomezana ao antsika dia ny fanomezana famonjena izany. Asan'Andriamanitra ao anatintsika ny famonjena fa tsy ezaka avy amintsika. Feno torolalana ny soratra masina. Dia tsy ilaina ny ezaka avy amintsika ny amin'ny mahamasina ny sabata. Masina izany satria Andriamanitra no nanamasina azy. Kanefa tsy afaka miaina amin'izany fanandraman'ny fitahiana izany tsika raha tsy miditra ao amin'izany fitsaharany sabata izany. Rehefa mitandrina ny sabata ho masina isika dia tsy isika tsy akory ny mandrakotra fahamasinana an'izany fa efa masina ny sabata. Efa natolotr'Andriamanitra ao antsika ny famonjena saingy anjarany tsirairay avy ny manapa-kevitra ny andraizany tombontsoa avy amin'Andriamanitra izany. Izany safidy izany no asa tsy maintsy ataontsika mba ho famonjena antsika. Ezaka lehibe no ilaina mba hampifatohana ny masontsika eo amin'i Jesosy. Tsy maintsy manao safidy izany ny tsirairay ny amin'ny fanapa-kevitra raisiny, ny amin'ny andraisany ny fitahiana izay omen'Andriamanitra ao anatin'ilay fitsaharany sabata. Namorona ny sabata ho fitsaharana tokoa Andriamanitra. Ary tamin'ny fiafaran'ny herinandro ny famoronana no nanomezany an'izany. Dia manasa antsika izy mba hiditra ao anatin'izany fitsaharana izay fanomezana atolony ho an'ny olombelona izany. Noho ny fahalavony Adama sy Eva dia niala nivadika tahotra ilay fiadanana izay nananan'izy ireo tao anatin'izany fotoana izany. Lasa feno tebiteby ny fiainan'ny taranak'olombelona. Dia ny mahafinaritra nefa dia izao. Ao amin'ny Jaona 2:17-20 dia miteny Jesosy hoe fiadanana no avelako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo. Tsara loatra izany teny fikasan'Andriamanitra izany, fa mbola azontsika atao indray ny anana izany fiadanana ao amin'Andriamanitra izany. Rehefa tonga Jesosy nanolotra ny ainy ao faty amin'ny hazo fijaliana dia nampihavana izao tontolo izao tamin'Andriamanitra ary nampihavana antsika samintsika ihany koa. Dia mitondra fanasitranana ho amin'ny fifandraisana rava ny fananana ny Kristy eo am-po, ny fandraisana ny Kristy ilay tompony fiadanana ho an'ny tsirairay avy. Manandanja indrindra ny fampihavanana izay nataon'ny Kristy tamin'ny taranak'olombelona sy amin'Andriamanitra. Raha atao indray mijery dia manome fitsaharana ho an'ny olombelona izay reraka ny fahotana i Kristy. Ary manasa antsika Jesosy mba hiditra amin'ilay fitsaharany famonjena izay anafahany antsika amin'ny fahotana. Ho indrindra izy ao amin'ny Matteo 1:7-20 izay haintsika tsy injery dia hoe makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsaharana. Entony izy io ka menara amiko fa malemy fanasa tsy miavina po
dia ahita fitsarana ao amin'ny fanahinareo ianareo fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Manasantsika tsirairay avy Andriamanitra mba hanantona azy hitondrantsika ny enta mavezatritsika rehetra ka hananantsika ilay fitsaharana, ilay fiadanana izay Andriamanitra irery aminy no manana azy. Arak'ilay voalazan'ny Jaona dia hoe aza malahelo no matahotra ny fonareo. Tsarovy ry tanora zokony malala fa rehefa mitebitebitsika, rehefa matahotra tsika, rehefa miaihany fotsika dia manome toerana ho an'ny Satana isika ary mamela ny Satana hamotika ny fiainantsika. Fa andeha isika hiankina amin'Andriamanitra, andeha isika hitondra ny enta mavezatritsika eo amin'Andriamanitra ary hanana ilay fiadanana anaty izay fanomezana atolotra Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ny rariana amintsika dia hoe hanapa-kevitra ny tsirairay avy ka hanolotra ny fono an'Andriamanitra ka hiaina ao anatin'ilay fiadanana sy fitsaharana izay atolotra Andriamanitra ho an'ny tsirairay avy. Hitantsika ny Andriamanitra ary anana fiadanana tokoa ny tsirairay. Samita en'Andriamanitra tokoa dia manaraka indray. Zao isika dia tonga eo amin'ny famerenana ny lesona fahadimy izay nianarantsika tamin'ny herinandro lasa iny. Ny lohateny dia manao hoe fitsapana mahamay. Ny toko sy andininy fototra dia hitantsika amin'ny Isaia toko 3:50 ny andininy 10. Isaia 3:50 ny andininy 10. Nefa sitraky Jehova ny hanoro-toro sy hampandiry firy azy. Rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia hita taranaka sady ho maro andro. Ary ny sitrapon'i Jehova dia ambinina eo an-tanany. Fitsapana mahamay. Azontsika zaraina roa lehibe ny lesona fahadimy. Ny fizarana voalohany dia azontsika ampitondraina ny lohateny hoe miatrika fitsapana mahamay. Ary ny fizarana faharoa dia hoe mivoaka ho mpandresy ao anatin'ny fitsapana mahamay. Andeha isika hiditra avy hatrany eo amin'ilay fizarana voalohany. Miatrika fitsapana mahamay. Misy olona anankiroa izay voambaran'ny Baiboly nianarantsika tamin'ity lesona ity ary misy firenena anankiray dia tsy iza fa ny firenen'i Israely tamin'ny andro Nosia taminany izany. Dia ho jerevantsika voalohany ny mikasika any Abrahama. Ao amin'ny Genesis toko 2:20 no ahitantsika izany tantara izany. Andriamanitra mihitsy no niteny tamin'ny Abrahama hoe atao fanatitra ilay zanakao. So ihany fa mahafantatra ny faran'ny tantara isika. Satria raha tsy nahafantatra ny faran'ny tantara isika dia ohatran'ny hoe tsy mitombona izany ilay fangatan'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe Andriamanitra loza be izany, Andriamanitra ka mila voatsiary. Ny Baiboly anefa dia manambara mazava amintsika fa fizaham-toetra no nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Izao no ambaran'ny Baiboly amintsika ao amin'ny Hebreo toko 2:20 ny andininy 7:20. Hebreo toko 2:20 ny andininy 7:20. Finoana no nanateran'i Abrahama ny Isaka raha ny zana-toetra izy. Eny ny zanan'ilay tokana no nateny ilay fanandray tsara ny teny fikasana. Fizaham-toetra zany no nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. So ihany fa Abrahama dia nanana fifandraisana akaiky tamin'Andriamanitra. Fantany ny feon'Andriamanitra ary vonona ny ankatoy izany ampinoana izy. Tao anatin'izany fitsapana mahamay izay nandalovany Abrahama izany dia nianatra zavatra maro izy mikasika an'Andriamanitra. Fantany tamin'izany fa
Andriamanitra dia tena fitiavana ary Andriamanitra dia mpamonjy. Aoka zany tsika tsy ho kivy rehefa mandalo toe-javatra mahamay eo amin'ny fiainantsika. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 4:7-20. Hebreo 4:7-20. Fa nihevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza ary ohatrany avy tamin'izany no nandraisany azy. Zay zany ny mikasika any Abrahama. Ilayntsika zany ny mianatra mandrio ny feon'Andriamanitra sy mankatoa azy ampirona tahak'izay nataony Abrahama. Ny kosika zao hijery ny ohatra faharoa zay nambaran'ny lesona tamintsika dia ny fitsapana mahamay izay nandalovan'ny fanjakan'Israely izany. Nisy fotoana ity fanjakan'Israely ity dia nandao an'Andriamanitra, lasa nanompo andriaman-kafa izy ireo. Raha ny marina dia tsy izy zany andriaman-kafa izay nitompony izy ireo zany fa ny Bala. Mba ho famerenana azy ireo eo amin'ny fanompona marina n'Andriamanitra dia misy fizaham-toetra maromaro nampandalovon'Andriamanitra toe-javatra sarotra sy mahamay ihany koa izy ireo. Ny voalohany amin'izany dia hitantsika ao amin'ny Hosea 2:1. Hosea 2:1. Vaky toy izao zany: fandrao ampianjahanjaiko izy ka ataoko toy ny tamin'ny andro naterahana, ary ataoko toy ny efitra sy tany karakaina izy, eny ataoko matiketaeta izy. Navelan'Andriamanitra nandalo tamin'ny ahitany mahatsiravina izy ireo, eny fa na dia hatramin'ny ranosotrony aza dia tsy nasian'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ny zavatra faharoa izay navelan'Andriamanitra nandalovan'izy ireo ihany koa dia hitantsika amin'ny Hosea 2:2-5. Toy izao ny voambary, Hosea 2:2-5. Koa indro ho tapenako tsilo ny lalanao sady asiako fefy, ary tsy ahita izay lalakaleny izy. Nasian'Andriamanitra tsilo manodidina azy, zany hoe be dia be zany ireo zavatra izay ilainy tsy ho azony, tsy ho hitany intsony. Ho tapy tsy ahita izay lalakaleny izy, hoy ny voambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra fahatelo izay navelan'Andriamanitra niatra tamin'izy ireo dia hitantsika amin'ny Hosea 2:2 ihany. Koa dia alaiko indray ny variko amin'ny androny sy ny ranom-boalogoko amin'ny taonany, ary ahoriko ny volonondroko sy ny rongonoko izay nomena asarony ny fitanjary. Andriamanitra no nanome azy ireo ny varim-bazaha moa marimarina kokoa resahana eto. Andriamanitra no manome azy ireo ny ranom-boaloboka. Andriamanitra no manome azy ireo ny volonondry anamboaran'izy ireo fitafiana sy ny rongony ihany koa. Eto dia mariko fa ireo zavatra izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto dia nataon'izy ireo fanatitra ho an'ny Bala izany. Andriamanitra nanome kanefa dia nomen'izy ireo nataon'izy ireo fanatitra ho an'ny Bala izany. Dia Andriamanitra hoe isoroko aminareo ireo zavatra ireo. Zany hoe tsisy fitahiana ara-nofo zany izay ho azon'izy ireo amin'izany. Ny zavatra fahaefatra izay navelan'Andriamanitra niatra tamin'izy ireo dia hitantsika eo amin'ny Hosea 2:2-5. Ary atsahatra ny fifaliany rehetra dia ny andro firavoravony sy ny voaloham-bolany ary ny sabatany, eny ny fotoam-pivavahany rehetra. Inona indray no nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo tamin'ity fahaefatra ity? Raha tsy miova amin'izany fomba fanaon'izany izy ireo dia izao: tsy ahita fifaliana intsony izy ireo, tsy ahita fahasambarana izy ireo, tsisy dikany ny fiainana, tsisy dikany ny fiainan'izy ireo eto ambonin'ny tany. Ry ava-malala isany, ny fikasan'Andriamanitra, ny famorian'Andriamanitra ho an'ny vahoakan'Israely tamin'izany fotoana izany dia mbola izany ihany koa no fikasan'Andriamanitra sy fandrian'Andriamanitra ho antsika ankehitriny. Tsy sitrak'Andriamanitra isika raha hanompo andriaman-kafa, hiala amin'ilay lalana marina izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Avelan'Andriamanitra mandalo amin'ireny fitsapana mahamay ireny ihany koa isika indraindray, mba hahatonga antsika ho resy lahatra fa tiantsika Andriamanitra, mitahy antsika Andriamanitra, ary eo amin'Andriamanitra ihany no misy ny fahasambarana, eo amin'ny ihany no misy ny fiainana tena izy.
andesika jery ny ohatra fahatelo dia ny fitsapana mamay izay niatra tamin'ny Joba izany. Fantatsika ny tantaran'ny Joba ao amin'ny Joba toko voalohany no mitantara an'izany. Raha mamaky ny tantaran'ny Joba io isika dia ohatran'ny hoe Andriamanitra mihitsy no nisarika ny sain'ny Satana mba hitodika tany amin'ny Joba, ary Andriamanitra no namela ireo toe-javatra sarotra ireo fitsapana mamay izay niatra tamin'ny Joba. Fanontaniana mipetraka dia izao: nahoana no navelan'Andriamanitra nandalo tamin'izany fizaham-toetra izany fahoriana izany Joba? Nahoana no ohatran'ny hoe nomen'Andriamanitra rary ny Satana mba hampijaly any Joba? Moa ve ny toe-javatra izay niainan'i Joba dia voafatra ho an'i Joba irery, sa mety hiatra amintsika olombelona ihany koa izay niatra tamin'ny Joba? Mafy tokoa ny toe-javatra izay niatra tamin'i Joba, satria raha mamaky ny tenin'Andriamanitra isika tao anatin'ny fotoana fohy dia maty avokoa ny zanany rehetra, ringana avokoa ny fananany rehetra. Eny fa na dia ny tenany azy dia ambaran'ny Baiboly fa nisy vai hatrany an-tampondoha ka hatrany am-paradia. Nampalahelo zany, fahoriana mangiry firy zany, izany no nolalovan'i Joba. Ry ava-malala isany, eo anatin'ny toe-javatra sarotra tahaka izany dia fomba roa no mety hiatrehan'ny vahoakan'Andriamanitra izany. Voalohany, mety hiteraka fangidiana ho azy ireo sy fandavan'Andriamanitra izany, na koa ny mifanohitra amin'izay vao mainka tena amfikitra azy ireo amin'Andriamanitra izany. Ny zavatra mahafinaritra ao amin'ity tantaran'i Joba ity, na dia nandalo tamin'izany fitsapana mamay izany azy izy dia izao: fideranan'Andriamanitra no valiny nasetrin'i Joba izany rehetra izany. Eo vakitsika izay voambaro amin'ny Joba toko voalohany ny andininy faha 120 sy faha 20. Joba toko voalohany andininy faha 120 sy faha 20. Ny tanjaka no nivoahako avy tany an-kibony eny, ary ny tanjaka no iverenako any. Jehovah no nanome ary Jehovah no nanaisotra. Isaorana neny anaran'i Jehovah. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota Joba na nanometsiny an'Andriamanitra. Osika teo hoe fiderana no nasetrin'i Joba an'izany rehetra izany. Tsy niala tamin'Andriamanitra izy fa vao mainka nifikitra tamin'Andriamanitra izy. Misy zavatra telo, lesona telo azoka tsoahana avy amin'io fanambarana nataon'i Joba io. Voalohany dia hoy izy hoe: ny tanjaka no nivoahako avy tany an-kibony eny, ary ny tanjaka no iverenako any. Inona no tian'i Joba ambara amin'izany? Manaiky izy fa tsy nitondra na inona teto ambony tany, ary efa hiala eto koa izy dia tsy hitondra na inona. Izany hoe tsy manana zo na amin'inona na amin'inona eto ambony tany zany izy. Zay ny lesona voalohany. Lesona faharoa, Joba ihany no manohy miteny, hoy izy: Jehovah no nanome ary Jehovah no nanaisotra. Teo izany dia manambara ampabe maso ny fanekeny fa Andriamanitra no tompon'ny fiainana, Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetra eto ambony tany. Ary ny zavatra fahatelo izay nambaran'i Joba dia hoy izy, namarana ilay fiderana hoe: isaorana ny anaran'i Jehovah. Milaza amintsika izany fa na dia nandalo zavatsarotra azy izy dia nianatanjaka ny finoany an'Andriamanitra ary tsy nisalasala ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra izy. Fizarana faharoa araka ny fanambara teo dia hoe mivoaka mpandresy ao anatin'ny fitsapana mamay. Ireny toe-javatra sarotra ireny dia hitondra fampaherezana sy fampionoana. Izany no tanjona ao anatiny. Mahafantatra ny tantaran'ny apôstôly Paoly isika, nandalo toe-javatra sarotra mafy samihafa ny apôstôly Paoly, kanefa dia izao tao anatin'ireny rehetra ireny dia azo miantoka fa Andriamanitra dia afaka manafaka azy, ary anisan'ny nampahery azy ihany koa tao anatin'ireny ny fivavahana izay nataon'ny fiangonana ho azy. Ka na dia teo azy ireny fitsapana ireny dia nianatra zavatra maro ihany koa ny apôstôly Paoly. Anisan'izany ohatra nianatra ny tsy atokony tena sy ny fahaizana izy, fa nianatra kosa mba hametraka ny fitokisan'ny bebe koa hatrany eo amin'Andriamanitra.
fa amin'ny ankapobeny dia izao no nambarana amin'ny tinana ny fijaliana fanandramina zay miainana amin'ny Korinthiana faharotoko voalohany andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy faharaika ambin'ny folo. Vaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalany amin'ny fahoriana zay nanjoanay tany Azia, fa ny vesarana indrindra mihoatra no zakanay izay ka dia efa nafonay na dia ny ainay azy. Eny tsy nanampo zay ho verina intsony izahay mba tsy hitokinay amin'ny tenanay fa amin'Andriamanitra zay manangana ny maty any. Ary izy no nahafaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe izao ary mbola anafaka ihany. Eny, izy no antenainay fa mbola anafaka anay koa, satria ianareo koa miara-miasa ho anay amin'ny fivavahanareo mba isaorany maro ny aminay no ny fahasoavana azonay tamin'ny nataon'ny maro. Reny toe-javatra sarotra zay mitrangy amin'ny fiainantsika ireny zany dia mampianatra antsika tsy atoky ny tenantsika, mampianatra antsika mba atoky an'Andriamanitra bebe koa ametraka ny zavatra rehetra eo am-pelantan'Andriamanitra, ary indrindraindrindra mampianatra antsika ihany koa mba hampahery sy hampionona ireo zay mety mandalo amin'izany fahoriana izany. Ilaina ihany koa anatin'ireny rehetrarehetra ireny ny fifampivavahana izany. Ka na dia nandalo tamin'izany toe-javatra sarotra izany aza ny apôstôly Paoly dia natsapy izy fa natanjaka ny finoany ary azony atao koa ny mampahery ny hafa eo anatrehan'izany. Aza dimy ihany koa vao anatin'ireny toe-javatra sarotra zay avelan'Andriamanitra lalovantsika ireny dia eo mandrakariva ny fanatrehan'Andriamanitra. Indray isika rehefa mandalo amin'ireny fitsapana mahamay ireny dia mety isalasala ny amin'ny toetra an'Andriamanitra hoe tena fitiavana tokoa ve Andriamanitra, marina ve Andriamanitra, nahoana navelan'Andriamanitra nitranga izao. Dia ava-malala aza diny fa eo anilantsika mandrakariva Andriamanitra eo anatrehan'ireny toe-javatra sarotra ireny. Na dia tsy fantatsika aza ny antony amelan'Andriamanitra izany dia aoka atoky Andriamanitra, atoky ny fitiavany, atoky ny fiarovany ary atoky ny fikarakarany isika. Ka izao no amanaparana antsika azy. Ninona toe-javatra sarotra zay mety ho lalovantsika dia izao no teny fikasana zay omen'Andriamanitra antsika. Ao amin'ny Isaia 3:7, ny andininy faharoa sy fahatelo ny tapany voalohany. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, ary raha mitanony ianao tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny hafa ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafy. Fa izao Jehovah no Andriamanitra ao dia ny iray masin'Israely mpamonjy anao. Aoka atoky izany teny fikasan'Andriamanitra izany tsika hitadidy izany, eny anao tsy anjiry izany aza isika eo am-piandrasana ny fifarana ny tantaran'ity tany ity. Raha fitiantsika zay rehetrarehetra izay dia izao no azo ambara. Nahoana isika no avelan'Andriamanitra andalo amin'ireny fitsapana mahamay ireny. Voalohany indrindra, tsy tian'Andriamanitra ny hamotika antsika, fa tian'Andriamanitra kosa isika mba ho diovina ho afaka amin'ny fahotantsika. Faharoa, tsy tian'Andriamanitra, tsy fikasan'Andriamanitra ny hijalintsika hitondrantsika fanaintainana, fa ao anatin'izany dia tian'Andriamanitra isika mba hitombo sy ho lasa madio bebe kokoa hatrany. Ary ny fahatelo farany dia aza diny fa tsy mahafoy antsika naovinan'Andriamanitra fa mikarakarantsika izy. Tadidio ny tantaran'i Joba, ny tantaran'ny fanjakan'Israely ary ny tantaran'i Abrahama izay nianarantsika androany. Zao zany tsika dia hiditra eo amin'ny fanadazana fanatitra. Hiaraka hivavaka ho an'ny fanatitra isika. Andriamanitra rainay io, misaotranao zay satria notahinao androany afaka nianatra izany teninao izany. Engenay izany mba namafiorina ny finoanay anao, tsy hampialanay ny toe-javatra sarotra zay lalovanay, satria fantatray fa eo mandrakariva ianao. Tahaka ny nampitomgonao ny finoan'i Abrahama, ny finoan'i Joba, ny finoan'i apôstôly Paoly, dia ampio koa zay mba tsy henitra eo anatin'ireny toe-javatra sarotra ireny, fa vao maika hifikotra aminao bebe koa hatrany, satria fantatray fa matoa zay avelanao andalo amin'ireny dia tianao mba adio hanana finoana matanjaka, ho vonona ho amin'ny fiavian'i Jesosy, tsy hoe intsony
eny amin'ny lavalanitra. Koa atao manokana ro zay tadokivy eo anatrehana zany toe-javatra izany mba hitodika eo aminao izy atsapa sy ahita ny fitiavanao sy ny fikarakarana azy. Ny fanatitra zay natolotra androany ihany koa tompo ka io zany mba vita be eo amin'ny fitoriana ny filazantsaranao ka nomana fanahy maro ho amin'ny fiavian'i Jesosy. Anaran'i Jesosy ilay tompony sady mpamonjy reny angatana izany vavaka izany. Amen. Dia amin'ny farana treo zany ny sekoly sabatatsika mankasitraka antsika rehetra izay nanaraka izany amin'ny 10 rehefa avy eo dia anaraka indray ny fanompoam-pivavahana zay ho tarin'ireo ankizy isika. Koa tompo aneta antsika hatrany ary mirary hatrany ny fahasoavany sy ny fitahiny ho amintsika mandrakariva. Amen. Mianatra eo tongotrao